Ny amboa ny mpanjakavavin'ny Angletera dia tsy izy zany fa ny reine Elisabeth II. Misaona izao tontolo izao, misaona ny anglisy tamin'ny nahalavony andraresa ny anglisy ity izay tena nanana ny lazany sy namela tantara siècle iray teto amin'ny fiainan'izao tontolo izao, indrindrandrindra zany dia ireo lidera matanjaka izany. Io mpanjakavavin'ny Angletera io zany dia maty tamin'ny 8 septembre 2022 ary ny tena anarany zany dia Elisabeth Alexandra Marie Windsor. 70 taona nanjakana io vehivavy io ary dia nanana an'izany ataontsika hoe zany hoe karazana leadership izay tsy manam-paharoa satria maro dia maro ny tao ambadiky ny hoe nampaharitra ny leadership zany ramatoa izany. Nanambady izy zany any Philippe Mountbatten na i Philippe d'Edimbourg izany tamin'ny 20 novembre 1947 zany ary dia mariage ataontsika hoe mariage d'amour zany na irony hoe tao anatin'ny fitiavana tanteraka fa tsy mariage naboarina izany. Nananjanaka efatra izy zany dia ny prince Charles, ny princesse Anne, ny prince Andrew ary ny prince Edouard. Ny zanany niaraka tamin'ny ny zanaky prince Charles sy Diana zany ireo zany no mitondra ny tantara ankehitriny satria prince Williams nanambady any Kate Middleton izay fantatsika fa avy amin'ny olon-tsotra. Ny prince Harry zany dia nanambady any Meghan izay actrice amerikana mainty hoditra ary divorcé, zany hoe zavatra tsy de tena fahita zany raha amin'ny hoe fianakaviana ohatran'ireny zany. Rehefa maty zany ny reine d'Angleterre dia nisolo azy zany ny zanany lahy ny prince Charles zany nanjary roi Charles III izay manambady any Camilla amin'izao fotoana izao satria divorcé tamin'ny princesse Diana tamin'izany andro zany dia fantatritsika moa ny hafarany tantara fa dia maty tamin'ny accident ny princesse Diana tamin'izay fotoana izay. Maro ny zavatra ny famaofao tamin'ny fiainan'ny Elisabeth II satria dia niaina ny tantaram-pitiavana sahala amin'ny vehivavy rehetra izy ary niaina ihany koa zany ny karazana blessure sy ny karazana olana izay nisy zany tao amin'ny fianakaviany zany dia nitomboka zany zavatra rehetrarehetra izany tamin'ny tantaran'ny prince Charles sy Diana. Inona moa zany no tena nampiavaka an'ity andriambavy ity dia ilay fahaizany misadapta amin'ny fiainana arakaraky ny fiovana sy ny fandrosoana izay misy satria dia ny zavatra niainana tamin'ny andron'ny renibeny dia ny reine Victoria izany dia tsy nizahany zany ny hoe anaraka an'izay toetrandro zay. Natombony teo amin'ny resaka fianakaviana zany zavatra rehetrarehetra zany dia teo amin'ny fanambadianan'ny rahavaviny Margaret izany izay nanambady an'ilay photographe malaza tao Angleterre, zavatra tsy de fahita ao amin'ny famille royale izany hoe sarangan'olona ohatran'izay kanefa efa nanana disadisa izy izany tsy nanaiky an'ireo lehilahy sasany izay saika nanambady ny princesse Margaret rahavaviny zany fa dia nikeny ihany zany ilay fanambadiana rehefa tamin'ny farany. Tato amin'ny reto zanany koa zany dia nisy ny divorce an'izy telo mianadahy izay
miteraka ihany koa ny ataontsika hoe zany hoe ratraposy ny fahadisom-panantenana teo aminy zany zavatra rehetrarehetra izany satria amin'ny toerana ohatran'ireny zany a dia tsy ekena ny divorce kanefa moa zany a amin'ny fotoana manaraka ny toetrandro rehefa moderna zany a ny fotoana dia tsy nizingizina ntsony izy zany a teo amin'ny hoe tsy maintsy fanarahana ny protocole sy ny hoe fombafomba ao amin'ny lapa izany. Maro dia maro ihany koa zany a ireo zavatra izay hoe nananany karazana déception teo amin'ny fiainan'ny zanany zany a dia ny divorce ny prince Charles sy Diana ary dia niaiky ny fahadisoana izy zany a tamin'izay karazana événement izay satria izy zany a no napiditra ny fanambadian'ny prince Charles sy ny princesse Diana tamin'izany andro zany satria ny olona izay hoe nosafidin'ny prince Charles tamin'izany andro zany a ny olona tena naraikim-pity azy a dia i Camilla kanefa moa zany a i Camilla tsy tao anatin'ny noblesse ka efa nanambady ihany koa zany a i Camilla tamin'io andro io dia nolaviny andriambavy Elisabeth II zany a ny fanambadiany any Camilla dia nampidiriny taminy zany a ny princesse Diana ary dia natao mariage soamatsara ry zareo kanefa dia tsy nisy zany ny asambara natao anatin'ilay fanambadiana satria tsy tao anatin'ny fitiavana no niorenan'ilay tokantrano izany hoe i Charles zany a tsy nety nanome mihitsy ny fony any princesse Diana izany a fa raikim-pity tanteraka izy zany a tany amin'ny Camilla. Natsapany adisony ny reine d'Angleterre tamin'io fotoana io satria ny fampidirana olona amin'ny fanambadiana izay hoe tsy ao anatin'ny fitiavana izany a dia hitany fa erreur ka efa nitondrany anatra zany a izay karazan-javatra izay a dia nekeny ihany koa zany a ny fanambadian'ny zafikeliny a dia ny prince William sy Kate Middleton zany dia nekeny ihany koa ny mariage ny prince Harry sy Meghan. Ao anatin'izay a karazan-javatra rehetra izay zany a dia hitantaratra ihany koa zany a ny fomba fitondrany ny firenena izany hoe izy dia leader mipetraka ho leaderan'ny anglisy iray manontolo ary tsy mijabajabaky izy amin'ny resaka politika ary tsy maneho ny heviny ara-politika izy a fa mipetraka zany a ho leaderan'ny anglisy ary dia mipetraka ihany koa izy olon-kendry manome ny karazana torohevitra rehetra avy etỳ ambadika izy zany a fa ny prime ministre zany a no tena mitondra ny tany sy ny fanjakana ao Angleterre. Na nipetraka tamin'izay a hoe toerana nisy azy izay zany a ny reine d'Angleterre ka isany tena napaharitra ny fitondrany izany hoe karazana fahaizany mipetraka amin'ny toerana tokony isy azy dia ny fahaizany ihany koa zany a mamariparitra ny territoirany amin'ny izay hoe inona ny asa andrasana aminy sy ny hoe inona ny positiony ainy tsara zany a namariparitra amin'izay hoe toerana izay ary dia nanana ihany koa izy zany a ny fitondrantena tsara ny fitondrantena maotina amin'ny mahareny-mpianakaviana azy a amin'ny mahampanjakavavin'ny Angleterre azy a dia feno tanteraka zany a ny ataontsika hoe zany hoe maha leader azy zany a izay hoe mamim-bahoaka ary tia vahoaka ihany koa ary tia tanindrazana izany hoe voapirofiny ramatoa io daholo izany a ny zavatra izay andrasana aminy zany amin'izay hoe maha leader azy zay tena
tsy nisy mihitsy ny karazana faux pas izay nataony nandritra ny nateo azy, ka dia isany ihany koa nampatanjaka sy na ela ny fitondrany zany zavatra izany ary dia na ela velona azy koa satria dia 47 taona izy vao maty. Ny vadiny ny prince Philippe dia 7 taona, maty tamin'ny 9 avril 2021 teo zany ny vadiny. Dia zay zany no fahitan'ny olona azy hoe rehefa maty ny prince Philippe dia latsaka alahelo izy ary dia folaka andro ny akina dia nanomboka teo izy zany dia nanomboka narofy. Kanefa moa zany ny fomba nahafatesany dia manambara ihany koa zany ny hoe olona izay manana ny maha izy azy izy ary olona ataontsika hoe zany hoe tsara fanahy satria dia tsy nijaly izy zany teo amin'ny fahafatesany dia mbola tanora, mbola natanjaka tsara izy zany niditra anio Baltimore nahafatesany io zany io Château io mbola natanjaka tsara ny nahitan'ny olona azy mbola mitsikitsiky ary mbola mitafy tsara, miresaka tsara, fa dia hoe ora vitsivitsy fotsiny zany ny ataontsika hoe ny alamiaina. Mahavariana dia mahavariana tokoa ny tantaran'ny reine Elisabeth satria dia izay araky ny voalazako teo izay hoe olona izay mahay misadapta amin'ny fotoana rehetra rehetra izy amin'ny toerana rehetra rehetra izay andehanany satria dia manana 53 pays izy zany androny atao hoe Commonwealth reny zany hoe ny pays izay eo ambany elatry ny Angleterre izany. Ireo karazana disadisa tao amin'ny palais zany dia misy zavatra maro zany azo diskitena ao ambadika izay rehetrarehetra izay satria dia nandratra ny fony ny fandehanan'ny prince Harry sy Meghan nialan'ny palais ary dia i Meghan zany dia nilaza ny apangoka ny famille royale fa rasista. Niteraka disadisa zany ireo karazan-javatra rehetra ireo satria tsy misy moa zany ny nahita maso an'izany karazana accusation rehetra izany fa manao analysy fotsiny zany ny olona aty ivelany hoe misy zany ny mametraka ny Meghan ny amin'ny hoe somary mba mitady zavatra be loatra izany hoe mila vanina be loatra zany ny fijerin'ny olona zany an'ilay vinatovavy, kanefa misy mipetraka ihany koa ao amin'ny karazan'ny société ohatran'ireny ny famille royale izay tsara fantatritsika fa isan'ireo ataontsika hoe zany hoe mitondra ny tany eran'izao tontolo izao, isan'ny mikontrôle zavatra maro eran'izao tontolo izao izany hoe goavana, famille goavana zany ary ny fortune zany famille zany dia amina miliara zany hoe fortune anazy manokana zany io fa tsy hoe iakinany amin'ny fanjakana. Ka Meghan zany niditra tao amin'ilay fianakaviana dia ilay ataontsika hoe zany hoe raha tamin'ny andro taloha zany dia hoe tsy neken'ny famille royale nidirany ao satria izy mainty hoditra ary divorcé ary actrice izany hoe zany zavatra rehetrarehetra izany zany taloha dia tsy tao anatin'ny critère-ny famille royale ohatran'ireny, kanefa azo lazaina hoe efa nilefaka ihany zany izy tamin'izay hoe karazana portrait izay. Tsisy nanatrika an'izay fiainan'ny Meghan tao fa
raha ny fijeriny be sy ny maro kosa dia efa nisy ny karazana hoe filefahana zany a, misy ny karazana efa souplesse goavana be tao amin'ny famille royale. Ka ny karazana pitsopitsony madinidinika ny protocole sy ny sisa dia tsy ho mora amin'ireny karazana fianakaviana ohatran'ireny, ary na tiatsika na tsy tiatsika dia misy dirany be dia be mihitsy koa ny hoe avy aiza ianao miditra amin'ireny toerana ohatran'ireny, satria efa nazavaiko teto ny amin'ny hoe isika mainty hoditra na aiza toerana andehanantsika dia tokony foana isika mahafantatra an'izay hoe avy aiza ianao. Izay zany dia lesona avy amin'ny Michelle Obama. Zay ozy izy no natafitako ny fiainana tao amin'ny première dame ny Maison Blanche, satria izay fahafantarako ny hoe avy aiza aho dia arakaraky n'iny ny comportement ataoko amin'ny olona rehetra manodidina ahy, satria raha vao mibilisatra ianao zany ao anatin'izay hoe tsy fahalalana ny hoe avy aiza zay ianao, dia eo ianao zany no mety mikorotana ny sainao, ka i Meghan zany rehefa nataony compte dia tsy nahalala an'izay position-ny Michelle Obama izay, satria Michelle Obama miteny hoe fantatro izy fa vao miditra ny Maison Blanche io dia mila miezaka 10 fois plus que les autres premières dames qui étaient là avant moi. Fahendrenako avany zany fahendrenako avany zany, satria mila fantatritsika foana fa ny tantara dia mipetraka, ary isika mainty hoditra na inona plasitsika aty amin'ny tany mandroso, na ho millionnaire ianao dia ny etiketo entinao i Afrika. Afatra tiako ampitaina amin'ny rehetrarehetra fotsiny dia ny hoe raha fa mbola tsy mandroso i Afrika, aza manantena ny iovan'ny resaka firavaka vavolokoditra, satria any tompo klasy tompoko vavy no baziny zavatra rehetrarehetra. Raha tsoroko zany ny resaka Meghan sy ny andriambavy Elisabeth II, dia ilay resaka hoe inona no mba esaka vitan'ny razambenao any Afrika, izay no tena dikan'ilay disadisa. Ny razambenay nahavita zavatra maro, zay zany ny dikan'ny disadisan'ny Meghan sy Elisabeth II. Ny razambenao zany inona no mba nataony